ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra dia afaka malala tratrety sabotsy 27 ny volana jolay ity ary dia mamangy antsika ny atokantrano any milala ny mofinaina ny bokin'ny Samuela voalohany toko 7:20 ny 4:7 ka 7:30 ny mofinaina antsika. Samuela voalohany toko 7:20 ny 4:7 ka hatramin'ny 7:30. Fakitsy amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ho Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andry ny ondrindrainy ary nisy liona sibira tonga tao ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia noazoniko tamin'ny sonony ary nasiko ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonohy ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary eo koa Davida, Jehovah izay efa namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandeha anary, hombanao ane Jehovah. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala amin'izao andro enantsika kehitriny izao dia rehefa ndray olona hiasa isika na rehefa misy olona mitady asa na misy olona hitakina zavatra anankiray tsy asa ihany fa na amin'ny zavatra ataontsika hoe manokana dia misy ny ataontsika hoe taratasy hoety mandresy lahatra na taratasy mandresy lahatra dia nataontsika lettre de motivation ary isan'ny zava-dehibe izay ametrahana fantaina mandrakarivany hoe inona kay ny mahatonga anao io zavatra io na inona kay ny tena oinareo amin'ny teny frantsay motivation mahatonga anao io zavatra io. Ny antony rehavako malala dia isan'ny zava-dehibe izay ataontsika hoe miantoka ny fahombiazan'ny olona amin'ny fijery kehitriny ny ataontsika hoe motivation na ny faharesen-dahatra latsapaka na lalina hoe manana an'izany ve ny ataontsika hoe faharesen-dahatra eo na motivation raha amintsika amin'ny teny frantsay dia lay hery ao anaty lay herim-pona lay finiavana ao anaty izay ao am-po mihitsy fa tsy ao an-tsaina ihany fa tena ao am-po mihitsy lay risim-po ao anaty lay risim-po manery anatratra ilay tanjona. Ary raha tsy ao izay ataontsika hoe motivation na izay faharesen-dahatra izay dia tsy mahomby ny olona indrindra rehefa misy zavatra izay lehibe. Dia eto ary dia Davida no anankiray izay andiatrika zavatra sarotra. Misy zavatra mihoatra lavitra no zany ataontsika hoe motivation zany no aseho ny soatra masina eto ka mahatonga ny olona mahomby ao anatin'ny sarotra. Misy fahavalo Goliata ny anarany, lehibe no Davida, manana traikefa lehibe lavitra no Davida, mpiady Davida mpiandrondry, misy elanelana be mihitsy amin'ny Davida sy Goliata. Dia aseho ny teny 7:30 sy 7:30 ty ny fitaovana hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra miady ao anatin'ny zavatsarotra lehibe no izy. Zavatsarotra izay tsy voatery mihitsy raha maha-olombelona azahoana fandresena. Fa zavatsarotra kosa izay azahoana fandresena rehefa ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra reto zavatra telo reto. Voalohany indrindra dia ny zavatra nentin'ny Davida niatrika ny zavatsarotra dia ilay tenentsika teo hoe lay motivation, lay faharesen-dahatra. Faharesen-dahatra lay faharesen-dahatra ataontsika hoe nateraky ny fitiavana, faharesen-dahatra tsy fahazakana ny maha izy azy ny tena ho hitsakitsahan'ny hafa. Hoy Davida manao amin'ny andiny manao hoe fa ahoana izako moa no tokony atao, nahoana moa no 7:30 aoka tsy ho ketraka amin'ny io ny fon'ny olona ary mpanjako mantsy any Saoly zany.
maketraka ny foniny olona io fa nahoana ny foniny olona no avelan'io ketraka nahoana ny foniny olona no avelan'io kivy za resy lahatra fa aomby aho izay finoana ataontsika hoe finoana faharesen-dahatra fa aomby zay ry avako malala zay ny fitaovana voalohany entiny Davida tao an-tsaina fitaovana tsy finoana ataontsika hoe finoana fifinoana fa lay fahatokiana fa ilaina amin'ny fotoana io izy Saoly ny teny manao hoe ka io angianaka ianao mbola kely ianao io efa mpiady hatr'izay ianao mbola ankizy ianao mbola zaza ianao fa zao ry avako malala nasehon'ny Davida ny faharesen-dahatra ary inona ny faharesen-dahatra nitraikefany efa niady tamin'io ozy niady tamin'ny bera ozy resy mpanomponao zany no zany aleo aiady amin'io aleo atrehiko de izay toe-javatra zay ry avako malala tokony ho ananantsika misy mpanao baskety malaza anankiray antsoina hoe Michael Jordan fantatsika rehetra de hoy izy manao hoe manoloana ny antsoina hoe faharesen-dahatra de hoy izy manao hoe ny zavatra azo ekena ozy de izao ny tsy mahomby ozy tsy maninona ozy na tsy mahomby ary ianao tokony ekenao mihitsy fa mety tsy mahomby ianao mety amin'ny zavatra atrehinao de izao azo ekena ny tsy fahombiazana tena azo ekena mihitsy ny tsy fahombiazana tsy maninona ny échec mety mahazo ny olona rehetra fa izao ny tsy azo ekena kosa de ity ianao tsy mba nanandrana mihitsy ianao tsy mba niady mihitsy ianao tsy mba nijoro ianao tsy mba niatrika ilay izy akory ary de eto hoe avako malala i Saoly de izay hitatsika toy ny tantaran'ny Saoly fa faharesena resin'ny Davida izy tsy nanandrana akory izy tsy niatrika izy fa eto Davida dia nanan'izay faharesen-dahatra hoe atrehako tsy hoe satria zany ho izy fa atrehiko io satria fantatro fa miandry aho fantatro fa vitako afako malala ny zava-dehibe ary de izao isany ataontsika hoe mahatonga atsika mandresy ao any adiny ady sarotra de ny fahafantarantsika ny tenatsika fantatsika ny tenatsika iza isika anankiray amin'ny fomba hoentinao miatrika ny zavatsarotra amin'ny fiainanao de ny fahafantaranao hoe izy ianao Davida fantany-tsara izy izy manao hoe za mpiandry fantatro aho fantatro ny traikefako fantatro ny zavatsarotra efa nalovako tsy ampahafiriny zay nalovako io vitako zany izay fahafantaranao ny tenanao zay ry havako hoe iza marina ianao ary eo ara de amin'ny toy ny tantara de nasaina ny akanjony miaramila i Davida nasaina ny akanjo entina miady de tsy vitany Davida le izy manao hoe tsy afa mandeha am'reto andiny fasivy amby telopolo tsy afa mandeha am'reto fa tsy mbola nahazatray ary de resorony Davida zany ny sotra masina tenenina de izao rehefa miatrika zavatsarotra ianao de tsy miakanjony akanjony hafa fa ny maha ianao anao zay no entinao miatrika ny zavatsarotra ny maha ianao anao tsy mindrana ny hafa fa mahatonga atsika tsy mahomby eo anatrehan'ny zavatsarotra de tsasi satria tsika ny hafa tsy ny maha isika tsika ny miatrika ny zavatsarotra fa ny hafa no itsika miatrika azy ka ny hafa mety aminy fa tsy mety amintsika fety ry avako malala ny teny entina mampahiry anao ao anatin'ny zavatsarotra atao zava-manahirantsika de izao fa taro ny tenanao izy moa ianao io zanak'Andriamanitra izy ianao io mpanompon'Andriamanitra zavatra maro isan-karazany nefa navelan'Andriamanitra no resenao hoy Davida hoe za efa niresiny bera za efa niresiny liona fenao koa ngetaka zany betsaka koa ny zavatra efa resinao ka azonao tenenina ankehitriny hoe za koa efa naresy zavatra ohatr'izao fa ny faharoa zay nentin'ny Davida niatrika ny zavatsarotra hoe avako malala ka nampandresina hatonga azy Saoly resy lahatra na mila azy de izao fantany kola fantany tsara ny fahavalony hoy izy manao hoe inona koa io Filistina tsy mifory io zany hoe sahany Davida niatrika ny Goliata tsy hoe satria
fatany ihany ny tenany fa satria fatany koa lay fahavaliny fa tsisy dikany. Efa resantsika teto ny dikany teny hoe famorana. Ny dikan'ny famorana teo amin'ny jiosy dia fampidirana ny olona ho isan'ny vahoaka famantarana signe symbole famantarana ny fampidirana ny zaza anankiray na ny olona anankiray ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa nifiraina ny olona ny jiosy na ny taranak'i Abrahama dia tafiditra ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra izy. Ilay famorana zany dia marika hamantarana fa isan'ny vahoaka an'Andriamanitra izy, zany hoe isan'ny zanaky ny fitahiana izy, fa tsy zanaky ny ozony, zanaky ny fitahian'Andriamanitra izy. Tahaka ny batisa dia ny testamenta vaovao. Ny batisa dia famantarana hita maso ny fandraisantsika ny Jesoa tompo sy mpamonjy ka mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ho vahoaka an'Andriamanitra, ho taranak'i Abrahama. Dia hoy Davida, inona ny atahoranareo ny Filistina tsy mifory io? Ny dikan'ilay tsy mifora dia ny hoe tsy zanak'Andriamanitra nge io e, tsy zanaky ny fitahiana io fa zanaky ny ozony io. Na inona halehibeny io, na inona ny heriny io, na inona fahaizany io miady, tsinitsininy io fa tsy mifora, zany hoe tsinitsininy io fa tsy zanaky ny fitahiana. Za zanaky ny fitahiana, fantatro ny tenako fa zanak'Andriamanitra, zanaky ny fitahiana, ary fantatro io fa zanaky ny fanozonana. Na inona fahaizany io miady, tsinitsininy io satria tsy zanak'Andriamanitra. Zany toetsaina zany rehefa ko malala ny fahafantarantsika, ny fahavalontsika hoe tsinitsinina manoloana ny maha izika atsika dia antoka faharoa hoentsika miatrika ny zava-tsarotra. Zany hoe fantatrao ianao fa nateraka ny resy satria zanak'Andriamanitra, ary fantatrao ny fahavalonao fa nateraka ho resy satria tsy ao amin'Andriamanitra. Dia miatrika zava-tsarotra tsika le avako malala ankehitriny. Ao ny avarana retina, ny ateraka zany, manjary ola mpiaramonina, manjary ola mpianakaviana sy ny sisa rehetra, manjary ola ny toerana ampiasana, tsarovy ry avako malala. Fa ny fahavalonao tsy olona akory, fa ny fahavalonao varana retina. Dia mitenena tahaka ny Davida manao hoe sinona ny atahorana an'io fa izao zampanompon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany ry avako malala, no entinao miatrika, hoentin'ny Davida niatrika ary hoentinao miatrika dia ity ny fahatokinan'Andriamanitra. Andiny 7:30. Hoy Davida, Jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona, izy no namonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina io. Fahatelo dia zao ry avako malala, ity ny lehibe indrindra, ny fahatokinan'Andriamanitra. Nasehoan'ny Davida ndraiky efa zava-dehibe zany. Fantatra Davida ny fahavalony fa tsinitsinina, zava-dehibe zany. Fa ny tena zava-dehibe dia hoy Davida manao hoe Jehovah monjy ahy, Jehovah ny amonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina io. Zany hoe ny fitaovana fahatelo entinao miatrika ny zava-tsarotra dia ny finoana ho an'Andriamanitra, fahamonjy anao Andriamanitra, ny finoana fahamonjy Andriamanitra ao anatin'ny zava-tsarotra. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Albert Einstein, izao ny teniny ry avako malala. Izy manao hoe manoloana ny zava-tsarotra tahaka izao, dia izy manao hoe zaho izy misaotra ny olona izay nanao tsi na nandaha teo amin'ny fiainana, misaotra ny olona izay nanosika, misaotra ny olona izay nampandalo zava-tsarotra tao amin'ny fiainako aho, misaotra ny olona izay nitera izay nahatonga zava-manahirana ary ny ahy ahy tsy nahatoky ahy aho, misaotra ny olona izay nahatonga fahasairana ho ahy aho, fa izao ireny nahatonga aho toy izao, ireny nandrafitra amin'ny maha izaha ka ny oarako nahatonga ahy ho tonga ohatr'izao. Afaka malala azakivy aza misora amin'ny zavatra rehetra, misora an'Andriamanitra raha mbola misy zavatra izay averan'Andriamanitra andalo aminao, fa ireny ny manefy ianao ho amin'ny fahatsarana tsaratsara kokoa. Dia zay Davida ry havako, zay Davida toy ny hoe misaotra ny olona izay tsy nahatoky aya fa izao nandresy. Eto am-pamaganana dia mampatsiaro antsika ry havako fa tsika rehetra dia samy manana ny Goliata antsika daholo. Asa sao sy Goliata atrehanao amin'ity ora sy fotoana ity, mety tsy fananana, mety faharavampananana, mety aretina, samy manana ny Goliata antsika daholo tsika rehetra. Fa ny Goliata ny Davida resiny, ary ny Goliata anao afaka mandresy an'io Goliata anao io ianao, fa tafio ny fitafiana ny Davida dia ity ny faharesendrahatra ny fitiavana.
fitiavana ny hafa fitiavana fa faharesen-dahatra fa fantatrao ny tenanao, fantatrao fa zanak'Andriamanitra ianao, fantatrao fa an'Andriamanitra ianao. Ny faharoa, fantatrao fa tsy mitsinona ny fahavalonao, ary fahatelo fantatrao fa ombanao Andriamanitra. Tafio zany fehediny zany. Ary jereo fa de fitaovana tsinona akory atsamitady sy vatokolony sy dimy hoy ny toy ny tantarany nalain'ny Davida. Sahatra tsy de inona nge zany, atsamitady sy vatokolony sy dimy. Ary tsy nampiasaina akory le vatokolony sy dimy fa vatokolony ray fotsiny. Davida naka dimy, fa Andriamanitra hoe tsy mila dimy fa ray ihany. Ny ray voalohany ihany, voany voalohany de efa zay nidaboka Goliata. Zany de afaka malala midaboka ny Goliata anao fa manana finoana. Mahatokia an'Andriamanitra de nitenena tahaka ny Davida manao hoe Jehovah zay mamonjy aho tamin'ny tanany lino sy ny bera, izy mamonjy ahany io. Favaksika riavako. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny tantaran'ny Davida zay zara mofinainao anay tamin'ity ora sy fotoana ity. Mety mandalo zava-tsarotra tokoa zahay. Samy manana Goliata sedrainay isan'andro, na sedrainay eo amin'ny fiainanay. De ataovy mahazo antoka izay Tompo. Ataovy fantatray ny tenanay fa zanakao zahay, nateraka andresy. Ataovy fantatray fa tsinitsinina ny zava-tsarotra eo anoloanay. Fefa nanafatra ianao, efa niteny ianao manao hoe aty amin'izao tontolo zao ahitanareo fahoriana, matoky fa efa risika zao tontolo zao. De ataovy resy lahatra izay Tompo fa tsinitsinina ny fahavalonay eo anatrehan'ny azo fijaliana ho Jesoa, fa ny fahafatesana aza resinao ho anay. Mpahirezo zay ny Tompo resy lahatra fa ao aminao ihany misy ny famonjena ho anay. Mpahirezo zay fa ny tananao mahavonjy anay, tsy ny herinay, tsy ny traikefanay, fa ny tananao ampy ahavonjy anay. De mpahirezo zay atoky anao amin'ny fiainanay isan'andro, fa Andriamanitra fitiavana ianao, tsy manala baraka zay ianao fa mampandresy zay ianao. De mivavaka zay Tompo man'ny tokantrano tsirairay ho an'ny isam-batan'olona ampahirezo ho mpandresy, ho an'izay mandalo fizahantsoetra atanjao amin'ny finoany, ho amin'izay mitady ho kivy ampahirezo, ho an'izay mandalo zavatsarotra toany tsy raviravin-tanana. De ampahirezo radiokonina ny mpiray tanindrazana aminay, ny mpiray fiangonana aminay, ny fianakaviana rehetra Tompo, ataovy mahajoro tahaka ny Davida miatrika ampinoana ny zavatrary fisakaraza miseho amin'ny fiainana isan'andro fa natao hampandresy anay ianao. No Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.